Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Bienvenue dans votre première émission, l'appel aux noces. Comme le chant vient de nous rappeler, nous sommes tous appelés, nous sommes tous invités aux noces. Faly miarabantsika tonga soa eto amin'ny fandarana voalohany antso no amin'ny fampiakarana. Arak'ilay hira teo moa zany dia tena hoe tsika rehetra dia atsonany amin'izany fampiakaram-badiny zanak'ondry zany. Donc avant d'aller plus loin, nous allons poser la question à nos bien-aimés qui sont présents sur le plateau. Alohan'ny hidirantsika lalina dia metraka fanontaniana amin'ireto rahalasy anabavy malalatsika reto sika. Pourquoi le titre de l'émission c'est Appel aux noces? Fa maninona ny lohatenin'ilay fandaharana ny hoe antso amin'ny fampiakarana? C'est quoi le but? Inona ny tanjona ao anatin'izany? Donc ce qui peut prendre la parole ou nous répondre? Zay afaka mandray fitenenana dia afaka mamaly. Donc on va prendre Romains, l'épître aux Romains. Horaisitsika ny eo amin'ny epistilon'ny Romanina. Romains chapitre 13, Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. verset 11. Andiny fa raika ambin'ny folo. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Andiny fa raika ambin'ny folo. Au nom de Yeshua. Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Ary tokony anao izany indrindra isika satria fantansika ny andro. Fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ary tsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsangana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafio Yeshua Mashia tompo ary aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny filany. Amen. Amen. Donc, l'appel aux noces, pourquoi? Parce qu'en fait, notre espérance, l'espérance de l'Ecclésia, Noho izany, ny hoe antso amin'ny fampiakarana, zany hoe ny fanantenantsika fiangonana dia en fait, c'est le retour du Seigneur, dia ny fiverenan'ny tompo, la rédemption de notre corps. ny famonjena an'ity tenantsika ity. Et dans Romains, Paul a dit Dia hoy Paul hoe que notre salut fa ny famonjenantsika est plus proche, dia efa akaiky kokoa, plus près de nous efa akaiky kokoa que lorsque nous avons cru. rehefa nino isika. Dans Matthieu 24, 25, Au Matthieu toko fa il est dit le Seigneur, efatra amby roapolo, oui, le 25, dimy amby roapolo azafady, le Seigneur nous parle des paraboles des 10 vierges. dia miresaka momba an'ilay virginy folo ny teny. On voit très bien que les 10 vierges sont endormies. Hitantsika tsara fa natory aby ireo virginy folo ireo. Et pourquoi cela? Satria nahoana? Parce qu'en regardant ce temps-là, comme Paulos a dit ici, vu le temps, Satria rehefa mijery ny fotoantsika
Am'izao fotoana izao Au sein de l'église, je parle au sein du corps du Machia, miresaka ao amin'ny fiangonana dia ny tenan'ny Masia zany. et même dans l'assemblée, on ne prêche plus le retour du Seigneur. Na ao anatin'ny fiombonana ary amin'izao vaninandro zao dia tsy mitory amin'ny fiverenan'ny tompontsony ny mpitarika. Donc l'église même ne sait plus leur espérance. Dia ny fiangonana tsy mahafantatra intsony ny atao ny fanantenana. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur en fait ce fardeau d'encourager, d'exhorter l'église, de réveiller. Zay mahatonga ny tompo mametraka mavesatra ao am-ponay ny ampifo ny fiangonana Par le moyen de cette émission, amin'ny alalan'ity fandaharana ity, de dire que nous n'avons plus de temps, ambara fa tsy manam-potoana be intsony isika. que le Seigneur est proche. Fa efa akaiky ny fiverenan'ny tompo. Il faut qu'on se réveille. Mila mifo amin'izay tsika. Il faut qu'on se réveille, revête en fait l'armée se revête du Seigneur. Mila mifo tsika ary mila mitafy amin'ny tompo amin'izay tsika, mila hitafitsika ny tompo. Il faut que nous soyons prêts. Mila tena vonona daholo isika. Donc c'est pour se souvenir en fait que le Seigneur est parti comme il a dit, il va partir et il va préparer une place. Ho fampatsiahivana antsika hoe rehefa lasa ny tompo dia lasa izy nandeha dia nanomana toerana ho antsika. Et c'est pas tout simplement une place, mais il a préparé une fête. Dia tsy place fotsiny, tsy toerana ihany no maniny antsika fa manomana fety ihany koa izy. Il va revenir aussi Dia hiverina izy pour nous transformer, dia anova antsika afin que nous soyons comme lui, mba atonga antsika ho tahaka azy, afin que nous soyons vraiment libérés de ce corps de chair corruptible, mba hanafaka antsika amin'ity tenany mety loha ity, et afin que nous soyons à jamais avec lui. dia mba tanteraka an'ilay teny hoe mba ho tafiaraka amin'ny mandrakizay tsika. Donc il faut vraiment se réveiller. Dia tena mila mifo amin'izay tsika. Donc l'appel au noces, c'est pas tout simplement en fait, c'est pas tout simplement pour l'église. Ny hoe antso amin'ny fampiakarana tsy hoe any fiangonana ihany. Comme notre sœur a partagé tout à l'heure. Tahaka ny zarain'ny ranabavintsika teo. En fait, c'est pour tout le monde. Tena hoe ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Car le Seigneur a dit, venez à moi. Fa satria ny tompo miteny hoe makanesa ty amiko ianareo. Vous tous qui ont des fardeaux, des lourds fardeaux. Ianareo zay tena mavesatra entana. Alors que tout le monde, sur ce monde en fait, ont des fardeaux, ont des lourds fardeaux du péché, tout ça. Zao tontolo zao anefa tena manana an'izay vesatra say daholo ny fahotana mavesatra amin'izao tontolo zao. Et le Seigneur veut leur donner du repos. Dia ny tompo te hanome fitsarana ho an'ny rehetrarehetra. Le Seigneur veut les libérer. Ny tompo te hanafaka ny maro. Le Seigneur a gardé en fait ce trésor. Ny tompo nitahiry an'io arena io pour tout le monde ho an'ny rehetrarehetra qui veut accepter son appel, zay manaiky ny antsony, qui veut accepter cette invitation de l'appel aux noces, zay manaiky an'le fanasana n'io fampiakaram-bady io. Donc c'est pour tout le monde, même les inconvertis, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont appelés. Tena hoe natao an'ny rehetrarehetra mihitsy na mbola tsy mino ary mbola tsy mahalala dia voantso avokoa. Ils sont appelés à voantso sortir avokoa mba hivoaka et venir au Seigneur ary anantona ny tompo pour avoir cette espérance. mba hananany an'le fanantenana ihany koa. Donc appel aux noces. Zany hoe ny antso amin'ny fampiakarana. Donc c'est ça l'appel aux noces en fait. Je pense que les frères et sœurs ont encore plus. Zay aloha anisany ao anatin'le hoe antso amin'ny fampiakarana fa eo koa ny rahalasana bavy mbola ifampizara. Peut-être veut partager un peu. Donc je passe la parole. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany fanazavany sy fanambarany amintsika ny fandaharana. Donc nous remercions le Seigneur pour cette explication qu'il donne à propos de cette émission. Zany hoe raha voalazan-drahalahy teo hoe nisy ny parabole. Comme le frère a dit tout à l'heure à propos du parabole voasoratra ao amin'ny Matthieu toko 10:20 des 10 vierges dans Matthieu 25. Dia any amin'ny Apocalypse
Et dans Apocalypse, dia milaza mihitsy ny tompo hoe sambatra ozy izy zay vao antso vakitsika. le Seigneur a dit, on va lire, Apocalypse tongo fahasivy amby folo dans Apocalypse 19, ny andiny fahasivy verset 9, dia zao ny voasoratra. il est écrit, ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'ondry. et il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Zany hoe zao fandaharan'izao dia napetraky ny tompo ahafahana manambarana zany fanasana zany. Donc c'est ahafahany tsirairay zay mandre ka makatoy zay zavatra ambara mandritra ny fandaharana mahazo an'izany fahasambarana zany. Donc cette émission en fait, c'est pour les gens qui vont entendre cette émission et accepter en fait la parole du Seigneur, recevoir cet appel. Satria voasoratra mihitsy hoe sambatra izay vao antso. Car il est écrit que bénis sont ceux qui sont appelés. Zany hoe ny fitiavan'ny tompo mitoetra ty anatinay menadavy no manosika ho anareo rehetra zay mandre zao fandaharana zao hisitraka an'izany fahasambarana zany. C'est l'amour du Seigneur qui sont en nous, qui nous empressent en fait de vous inviter à recevoir cet appel. Raha mahita tsika dia le endriky le virgine dimy endry sy dimy adala, on peut constater que en fait les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages, dia samy nanana solika. ils ont de l'huile. Fa raha vakitsika ny eo amin'io maty io dia nisy fotoana nisy antsoantso zay nanambara hoe inizay ny mpampiakatra. Et si on lit bien, il y avait un appel, voici, il y avait quelqu'un qui s'écria, voici l'époux. Antony zany antsoantso zany dia zay no manosika anay nanao an'ity fandaharana ity. C'est pour cela que le Seigneur nous a poussé à faire cette émission. Iantso izay rehetra asain'ny tompo, manaiky ho asain'ny tompo ho amin'izany fety lehibe ao amin'ny fanjakany lanitra zany. Pour appeler tous ceux qui veulent accepter cette invitation du Seigneur, l'appel. Ny fanahy masina no ikasika ny tsirairay. Que le Saint-Esprit touche chacun. Satria misy ny dimy endry, misy ny dimy adala. Parce qu'il y a des 5 sages, 5 folles. Ny dimy adala dia tsy nahatahiry solika. Et ces 5 sages n'ont pas pu garder l'huile. 5 folles, pardon, n'ont pas pu garder l'huile. Dia nao amin'izao andro farany zao. Et pendant ces derniers jours, dia manaitra ny tsirairay zay hitahiriny solika. Et on réveille chacun de nous pour garder cette huile. Efa akaiky ny fampakarana. Car le noce est prêt. Ary tena misy ny fampakarana. Il y a, et cette noce est réelle. Tsy resaka fotsiny io fa tanteraka tamin'ny alalan'ny profesia, tamin'ny alalan'ny faminaniana fa ho avy ny tompo ary nambarany tamin'ny fandalovany, tamin'ny famonjena nataony fa hiveriny izy araka ny efa voalazany rahalasy anabavy teo ihany. Tsy honohono zany fa tena réel. Ce n'est pas un conte, c'est réel parce que par la prophétie, il nous est dit que le Seigneur va venir mourir à la croix. Et quand il était ici, il a dit qu'il va revenir. Donc c'est pas tout simplement une histoire à raconter comme ça, mais c'est réel, il va revenir. Noho izany dia manasa antsika rehetra hanokatra ny fo mandritra ny fandaharana zay iantsony ny tompo antsika ao anatin'izany fandaharana antso an'ny fampakaram-bady zany. Donc nous invitons chacun de nous d'ouvrir nos cœurs pendant l'émission que le Seigneur va nous emmener. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu, ça va être comment le contenu de l'émission? Est-ce que ça va être des enseignements? Qu'est-ce que qui pourra y participer? Et, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Afaka ampahafantarinareo ve ny zavatra hozaraina ao anatin'ilay fandaharana io iza ny afaka mandray anjara, fampianarana fotsiny ve ny ao sa iza ny afaka mety amin'ny manazava an'izay? Ie.
ny zava-dehibe ao anatin'le izy zany amin'le hoe amin'le mission le hoe mantsoan'ny fampakarany zanak'ondry dia tenin'ny tompo mihitsy no zaraina dia misy fampianarana. Ce qui est important en fait dans cette émission, on va partager la parole du Seigneur. Il y a des enseignements. Misy ihany koa partage. Il y aura des partages. Misy ihany koa témoignage. Il y aura des témoignages. Araka n'izay fitarian'ny fanahy fantanjana dia izay mihitsy mba ho vonona rehefa tonga le fotoana. Selon que l'Esprit nous conduit, mais en fait l'objectif c'est que chacun de nous soit prêt lorsque le Seigneur revient. Dia ny frères et sœurs izay nomeny tompo an'izay fanomezam-pahasoavan'izay. Et les frères et sœurs qui ont ce don de grâce. Sy eo ihany koa ny izay misy teren'ny tompo izara ao anatin'izay fotoana izay. Et aussi les frères et sœurs qui ont à cœur de partager. Araka n'izay voasoratra. Selon la parole. Zay no miara miombona, miara mivondrona mba ho tena ho édifier tsara antsika ka ho vonona amin'ilay fotoana. C'est tout cela qu'on va mettre ensemble dans l'émission afin que nous soyons tous bien édifiés et prêts pour le retour du Seigneur. Arak'izany ve dia misy fanontaniana satria mety manitikitika ihany ho an'ny olona manaraka ny émission hoe misy heure fixe, andro fixe ve hoe isaky n'inona no fiseho an'ilay émission? Tsisy andro fixe. Fa c'est fitarian'ny fanahy. Donc la question en fait, parce que cela pourrait intriguer les auditeurs concernant l'heure, le moment, est-ce que c'est fixé? Donc la réponse non, c'est pas fixé. À quel moment on diffuse? On diffuse tout simplement sur la chaîne, mais on fait l'émission selon que le Seigneur nous conduit. Jusqu'à ce que le Seigneur nous donne un radio local. C'est une vision aussi dans Madagascar pour Yahushua. Et peut-être à ce moment-là que nous pouvons fixer un moment pour la diffusion des émissions. Car le Seigneur nous a appelés à être fidèles. Et il a dit que nous devons être fidèles aux petites choses. Et c'est après que nous serons fidèles avec les grandes choses. Et le Seigneur nous emmène petit à petit. Le Seigneur a dit quand Moshe parlait à Pharaon, que Moshe a dit nous allons dans le désert pour offrir des sacrifices et des offrandes pour le Seigneur. Mais à ce moment-là, Moshe ne savait même pas le chemin où aller. Et donc le Seigneur a mis cette émission. Et c'est le Seigneur seulement qui connaît la suite. Et on suit tout simplement le Seigneur. Amen. Mais en tout cas, attendez-vous à ce qu'il y aura des émissions. Ça, c'est sûr. L'émission, ça va être... il va y avoir des émissions, mais on ne sait pas. On suit le vent. Et on compte sur vos prières parce que comme on est dans le corps du Christ, le corps du Mashiach, on a besoin de chacun de nous. Donc on travaille, c'est pour le royaume et on se soutient dans la prière. Donc si d'autres frères et sœurs ont encore quelque chose à partager, donc je peux. Ok. Afaka manantena zany tsika fa isy ny fandaharana satria efa napetraky ny tompo le izy dia mitony fandaharana arak'izay fitarian'ny tompo ao zavatra tena angatana amintsika tsiraray avy ihany koa satria tsika samy amin'ny tena Masia ny amin'ny asa dia tena hoe ny fifampitondrana am-bavaka fa tena ilaitsika le izy ny fampiarana fampitatana ao anatin'ilay asa dia matokony tompontsika ao anatin'ilay izy raha misy moa raha lasana bava izay mbola afaka mizara dia afaka mizara. Dia mbola metraka fantaniana ihany angamba ny ho antsika raha lasana bava farany satria mety manitikitika ny olona koa hoe akoatran'ilay en ligne inavy ny fantsona mety hafana miheno na manaraka an'ilay sanam-pandarana na ifandarana antso amin'ny fampakaram-bady.
Donc, je voudrais poser une question. À part la chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez dire les autres réseaux sur lesquels on peut consulter et suivre l'émission? Ankoatran'le site YouTube dia misy ihany koa ny Facebook, compte Facebook Madagascar pour Yehoshua, dia misy ihany koa ny site en ligne Madagascar pour Yehoshua. Izany hoe ny émission rehetra zany dia tokony hitao anatin'ireo anankitelo ireo. Donc à part YouTube, on peut consulter et suivre l'émission sur Facebook et le site web Madagascar pour Yehoshua. Dia raha misy ihany koa maniry te hanana toriteny na fizarana manokana dia afaka manoratra izy na micontacter dia afaka manome CD izahay na flash maimaimpoana tsy andoavam-bola. Araka ny voasoratra hoe maimaimpoana avokoa, mena maimaimpoana ianareo dia mizara maimaimpoana. Amen. Donc à part cela, on peut aussi partager des enseignements par d'autres plateformes comme CD et Flash pour ceux qui veulent recevoir des enseignements. Tout cela se fera gratuitement comme le Seigneur l'a dit. Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Amen. 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 Ny zavatra farany ngamba hoe tiako zaraina kely mahakasika an'le antso amin'ny fampiakarana. Donc ce que je veux partager aussi à propos de l'émission, le nom, l'appel aux noces. Satria tena tsisy tson'ilay antso. Alors maintenant il y a plus d'appel, personne ne fait cet appel en fait, le proclame. Lasa zavatra ny tany ny fantohana. On est concentré, les gens se concentrent sur les choses de la terre. Lasa misaina ny zavatra hita maso. Ils pensent aux choses qu'on peut voir. Ary adiny le antso. Et ils oublient. Le antso tena anisan'ny fototra. Et ils oublient l'appel qui est le fondement même. Ho an'ny fiangonana. Pour l'église. Dia anisany koa zany zay anisany vakitsika kely farany Lucas 21 34. On va prendre Luc 21, chapitre 21, verset 34. Lucas toko faha 2:4-7. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiny zao fiainan zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ty ambony tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery anareo ka handositra izany zavatra any ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ary noho ny atoandro izay. Mais faites attention à vous-même de peur que vos cœurs ne soient surchargés par les excès de vin ou l'ivrognerie et par les soucis de cette vie et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, prions en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Fiambenana, fiomanana. Donc il faut veiller et se préparer. Anisan'ny tena hoe napetraka ny tompo amintsika. C'est ça ce que le Seigneur nous a commandé en fait de faire. C'est ça. Il faut veiller. Amen. Donc voilà un peu le contenu de cette émission Appel aux noces. On espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant que le Seigneur nous garde et que sa paix règne dans nos cœurs. À bientôt. Dia zay amin'ny ankapobeny mahakasika an'ilay fandaharana antso amin'ny fampiakarana dia maniry ny aona amintsika amin'ny feo moa zany tsy ho ela dia
mandra-pahatonga an'izay moa zany a dia ny fahasoavan'ny tompo a ny tompo tena hitahiry antsika tsiraray avy ary ny fiadanany a anapaka tanteraka ao am-potsika. Amen. you.